Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manonona ny fahasoavana aminao. Andeha homantsika ho amin'ny fiderana ny firana FFPM 207 sy ny firana fanampiny 48. Ary andeha ataontsika eo ambany masitsika riavana mipehikopantsika androany ao amin'ny jaona toko 10, ny andininy 120 sy ny 220. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary maro no nankeo aminy ka nanao hoe jaona tsy mba nanao famantarana, nefa izay rehetra nolazainy amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa, ary maro no nino azy teo. Amen. Jaona mpanao batisa riavana nialo lalana an Jesosy. Jaona mpanao batisa nanambarany amin'i Jesosy Kristy, ary tsaron'ny olona ny teny izay nambarany. Tena hoe tsy nanao famantarana izy, tsy nanao fahagagana izy, fa tsaron'ny olona ny teniny ary hitan'ny olona fa marina dia nino an Jesosy ny olona. Laotsika mbola hisaotra ilay tompontsika ny amin'ny ohatra tsara omeny ao amin'ny jaona. Jesosy tomponay io, misaotra ny amin'ny teninao, teny maminay. Misaotra ny amin'ny teninao fa manambara ohatra tsara aminay zany androany dia ny amin'ny jaona mpanao batisa, izay tsy nanao fahagagana nefa nitaonan'ny olona hiaona aminao. Tena inonay Jesosy fa hoe maro aminay reto no tsy hanao fahagagana izany eo amin'ny fiainanay, fa ny angatahanay dia amboary izay mba ho mpanambara teny, dia teny mitaonan'ny olona hiaona aminao. Io izay mba ho mpanambara teny dia ianao Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Io izay ho mpanambara teny dia ianao ilay teny soa mahatsara ny fonay. Tompo, aoka ny teninay ho teny mahataona ny olona hiaona aminao. Amen. Try
mbola jerentsika ao amin'ny perikopandroany any ao amin'ny salamo fahafito amby roapolo salamo fahafito amby roapolo ny andininy fahaefatra mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy zavatra iray loha no nangatahiko tamin'i Jehovah izany no hotadiaviko dia nitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempoliny. Amen. En version seconde hoe zany no hotadiaviko dia hoe c'est ce que je désire ardemment. Ry havana nanana désir ardent naniry fatratra ny hitoetra atao an-tranon'Andriamanitra ve ianao raha niainga tany an-tranonao androany. Désir ardent hitoetra atao an-tranon'Andriamanitra. Faly ve ianao mijery ny fahasoavany eo amin'ny fiainanao. Naotsika mbola hitery azy noho ny fahasoavany. Mazava ny teninao Jehovah Tompo, Andriamanitry ny fahasoavana rehetra ianao. Ary raha mbola velon'aina eto izahay dia mbola ny fahasoavanao no nahatoy izao anay. Omeo anay tompony isaintsaina izany fahasoavanao izany raha mitoetra atao an-tranonao izahay. Omeo anay ny teny tahaka amin'ny mpanao salamo hoe zavatra iray loha no angatahiko, zavatra iray loha no tena iriko fatratra dia nitoetra atao an-tranonao ahitany fahasoavanao. Ary raha mitoetra atao an-tranonao izahay dia ampianaro handray izay teny rehenay avy aminao ho fantsim-pahasoavana ho anay. Omeo anay tompony hikatsaka ny fahasoavanao amin'izay lafim-piainanay rehetra isan'andro isan'andro, fa Andriamanitra ny fahasoavana rehetra ianao. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra ianao Tompo. Dia omeo anay ny hanamarina hoe fiainana feno fahasoavana hanampy fahasoavana ny fiainanay. Ho voninahitra ny fiainanay tena ho ampy ho anay ny fahasoavanao. Amen. Andriamanitra fitiavana ianao, ka mihevitra ny momanao ety, raha mifomarana izay dia tsy afaka ambavana hoe ampanay ny fahasoavana. Ramaraina mibalika ny androna ety, ianao no masoandro ny aviany, raha mialy miririny namandalo ety, ianao mikitanao itantanao midinikanato izatao zany pololo trampona yawe izahay any atoky anao.
Fitiavana kami tantana niterana yeti rabandimbinya janyalina polatukana iderana ampana nifasuavana Ramarai nabibalika nianjunayeti Iyana numasuaju niyagiyane Rania binizizini namantanwete Iyana nukitanai tantana ikani balaka Isayatau sami pululu campunagawe Isai aleatukiana Ramarai nabibalika nianjunayeti Iyana numasuaju niyaviyane Rania binizizini namandarete Iyana nukitanai tantana ikani balaka Isayatau sami pululu campunagawe Isai aleatukiana An'Andriamanitra irery ny voninahitra ary ho amintsika ny fahasoavany. Amen. Anio alahady fa 1 ny volana Aogositra taona 2024 alahady fa 10 manaraka ny Trinité alahady ny aumônerie nationale manerana ny sany Fjkm ary mpanjinantsika hatrany aloha hevitra manao hoe tany mafy ny finoana aoka hitsangana ny fiangonana ndeo ho ataontsika ny hira faniva fa 5 taona ny fiangonana zanaka malala. Hoan'izay malan'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia tsika riavana hisaotra sy hiterin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakinan'ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
ankalaza ny anaran'Andriamanitra ny fieranao ary iterazy amin'ny fisaorana fa ho sitraky Jehovah izay mihoatra ny vatro ny lahy izay manatandrika sady mivakitro. Ahita izany ny mpandefitra ka ho faly ako velona ny fonareo ry mpitady an'Andriamanitra fa mihain'ny malahelo Jehovah ary ny olona mifatotra tsy mba ho amin'ny vony. Ako itery azy ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina izay rehetra mietrika ao aminy. Fa Andriamanitra monjo ny Siona sady anangana ny tanàna ny Joda ary toetra ao ny olona ka ho tompony. Dia andova azy ny taranaka sy ny mpanompony ary toetra ao izay tia ny anarany. Amen. Iaraka iombavatsika ry havana. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Tera laza ho anao ry iray malala. Novelominao izahay rehefa avy namakivaky iny alina iny ary notantaninao izahay nandritra izay herinandro izay. Raha eo indreto izahay zanakao manondrika ny lohanay eo anatrehanao izay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao sy Andriamanitra be famindrapo. Ary misaotra noho ny amin'ny fahasoavanao izay miposaka aminay tsirairay avy ary indrindra misaotra noho ny amin'ny nanomezanao an Jesosy Kristy ahafahanay manatona anao, ahafahanay manatanteraka izao fanompoana izao izay ataonay amin'ny anarany. Ary misaotra anao ihany koa fa nomenao alahady manokana ny aumônerie nationale izay entinay ambavaka eo anatrehanao. Da io zao fotoana izao voninahitry ny anaranao Tompo fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay ny vavaka. Amen.
vavakintsika jesosy zokonay io fa nilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalanay ny teninao ka mitenena fa vonikainanao izahay amin'ny anaranao Jesoa amen. Dia mbola afaly miarabantsika kisitanao randray tratra ty alady maraina ity andeha ny sokafantsika ny baibolitsika salamo fa 7:22 salamo fa 7:22 tapany farany nondeha vakintsika Jehovah ny fiarovana mafy. Raha antsika mamaky eo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny haiko iza no anko vitako. Ndeha veritsika fandroany Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny haiko iza no anko vitako. Ndeha veritsika farany Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny haiko iza no anko vitako. Ya le hoe anko vitako dia hoe iza no atahorako tsy manana tahotra nizaniza. Tamin'izay mbola kely dia nisy kilalao fanaona izay indrindrandrindra efa vanim-potoana fialan-tsasatra tahaka izao dia manao an'izay hoe Alibaba zay izahay manao fanenjika. Atsangana hoe tanana izay efa mba nanao an'izay kilalao izay nareo ankizy hitanao ay sy efa nanao ny akavary misy olon-dehibe koa nanao nangatana mankasitraka tompoko. Raha tatitsika ao anatin'izay kilalao zay dia misy vondrona anankiroa mifanenjika ireo dia misy le vondrona anankiray manenjika dia misy ny ray enjehana. Ny tanjona dia le enjehana rehetra ho azo dia atoby ary anatin'ilay mpanenjika. Fa io misy fitsipika tahaka an'izao manana tobony anankiray dia manana toby koa ny anankiray dia zao le fitsika hoe rehefa tafiditra ao anatin'ilay toby lay enjehana ao anatin'ny camp zany zay fiantsona izy tamin'izany dia tsy mahazo kitikitihana io, tsy mahazo enjehana intsony ary tsy mahazo mpanenjika tafiditra ao anatin'io. Dia tahaka izay ihany koa ry Sandro malala isany zany hoe fiarovana mafy ao amin'ny Jesosy zany. Le fiarovana mafy io amin'ny nouvelle Bible second izy dia nataony hoe forteresse, fiarovana mafy, manda fiarovana be io. Fa rehefa tafiditra ao anatin'ny fiarovana io ianao na enina tsy misy mahazo mikitika anao. Dia ndeha anao tahaka an'izany tsika ho an'Andriamanitra tahaka an'izay nataon'ny mpanao salamo hiditra ao anatin'izay forteresse zay ao amin'Andriamanitra. Ndehantsika hiditra ataontsika hoe ny tompo mihitsy nataontsika fiarovana mafy eo amin'ny fiainana ka na inona te hisambotra antsika na inona te hanenjika antsika dia efa manana ilay fiarovana mafy tsika aiza io ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia tady ity tsara izay ry Sandro malala na iza izay alehanao atao fiarovana mafy anao io Jesosy Kristy tompo io fa izy afaka miaro anao. Ndeha veritsika ilay natao tsinjery teo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny haiko iza no anko vitako. Aiza nahitantsika an'izay salamo fa 7:22 mankasitraka tompoko. Dia hivavakintsika. Jesosy tompo fiarovana mafy ho anay ianao ka noho izany dia tena hifikitra aminao izahay amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka amen. Amen.
Ivavakisika tompoko. Ry Andriamanitra ranay io, mbola kasitrahanay mandrakariva ianao no ny haben'ny fitiavanao anay, ka mbola nanome tombom-potoana anay ianao ianona ny teninao. Mangataka amin'ny fitarihanao ny fanazavanao sy ny fiasanao ary izay fanamasina ho an'ny hamaky ny soratra masina rehetra, ho an'ny tondra ny hafatra ary ho anay rehetra iaino sy andrezany hafatra ho izany, ka tsy ho tahaka ny lidiranay anieny hoe voanay ary mba ho mpianom-pankatoa izahay ka hatana mafy ny finoana ianao izahay. Mitenena Jehovah fa voninkaino izahay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka mankisian'ny soratra masina sika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Salamo. Salamo 7:20, andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah no fahazavako sy famonjena, iza no atahorako. Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako. Raha manatona hinana nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafitohina kalavo. Na dia misy any tokony mitoby hiady amiko aza, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miatra amiko aza dia atoky ihany aho. Zavatra iray aloha no nangatahako tamin'i Jehovah, izany no tadiaviko, dia nitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempolony. Fa hanafinahy ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy, ampiery ahy amin'ny fierena ao andainy izy, hanandratra aho eny ambony vatolampy izy, koa dia sandratra ambony fahavaloko manodidina ny lohako, ka hanatitra fanatitra iobiana ao andainy aho, hihira sy hankalazan'i Jehovah aho. Ho toizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazany tsara araka ny Jaona. Jaona 10, andininy faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny 12. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina 1, andininy 14 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nakafato indray ny jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe, maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'iray, koa ny asa manao ahoana tamin'ireny moa no hitoranareo vato ahy. Ny jiosy namaly azy hoe, tsy asa tsara no hitorana vato anao, fa fitenenany ratsy. Satria olona ihany ianao, nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe, hoy izao, Andriamanitra ianareo. Raha ireny izay ranaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo foanana. Moa izay no asian'ny iray, ka ny iray amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao. Satria hoy izao, zanak'Andriamanitra aho, raha tsy manao ny asany raiko dia aza mino ahy. Fa raha manao ihany kosa aho, na dia tsy mino ahy aza ianareo, dia mino ny asa, mba ho fantatrareo sekenareo fa ny iray no ato amiko, ary izao amin'iray. Dia nitady sambotra azy indray ny jiosy fa nandositra azy izy. Dia lasa nakany andafin'ny jorodana indray Jesosy ho any amin'ilay tany nanaovan'ny Jaona Batisa voalohany, ka nitoetra tany. Ary maro no nankeo aminy ka nanao hoe, Jaona tsy mba nanao famantarana, nefa izay rehetra no lazainy amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa. Ary maro no nino azy teo. Mifaharary kasiki ny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafi ny rary no fiarovan-tratra, ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga, izay ahazonareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Ary iraiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny ten'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavah mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ary ho aiko mba omena ny ilo bava amin'ny fahasahiana,
ampafantatra ny zava-miafina momba ny filasan-tsara iraka mikatra noho izany aho mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko. Amen. Vavatsika riavana mofinaina ho anay tokoa ny teninao ry tompo ary manketa ety izany zay zanakao hoe ilaina izany entina hamakivaky hiatrehana an'izao fiainana izao satria ny tanjonay dia ilay fiainana mandrakizay ka mitenena araka ny fombanao fa vonika ihany izay mpanomponao aminaranao Jesosy. Amen. Dia mbola hanapakaompona ireo tsirairay avy ry havana ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ndesika fantsika ny baibolitsika ny ao amin'ny Salamo 120 izay efa finaky ny mpanompon'Andriamanitra teo ao dia angalantsika ny hafatra. Ny olombelona ry havana rehefa tojo loza, rehefa tojo zavatra mafy eo amin'ny fiainana dia manana hetsika voazanahary na ilay ataontsika hoe réflexe ny olombelona rehefa sandra zavatra mafy no izy dia maninona izy mitady fiarena, dia maninona ihany koa izy na izy mitsoka na izy mitady zavatra hoe lehibe tokoa kokoa no le zavatra hiatrehany satria nahoana dia hiaro ny aina izy, fihetsika voajanahary amin'olombelona ilay izy. Ary tahaka izay io salamo izay manoloana antsika io so faritra mazava ny hoe inona nahazo ny mpanjaka Davida teto, fa io salamo izay nosoratany tamin'ny anaran'io izay hoe nilazaina fa nataony io dia tapany voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina manambara izy fa hoe matoky an'Andriamanitra, fa manomboka eo ny andininy fahafito kosa izy dia taraina fifikirana an'Andriamanitra, Andriamanitra mba vonjeo aho. Fa ny perikopa manoloana antsika moa dia ao amin'ilay milaza an'ilay hoe zao matoky an'Andriamanitra. Tsy voafaritra mazava ilay hoe iza na inona ilay ady atrehan'ny mpanjaka Davida eto, fa ny zavatra tsapa ao anatin'ilay soratra sy teny voambarany ao dia hoe
manana fahavalo izay mitady androbaka ny aina izy, manana fahavalo izay hoe lasa tahaka ny tandindona, aizina mandrakitra ny fiainana ka tsy hitan'izay ataony. Dia tsika ry havana hiditra landala amin'io tenin'Andriamanitra io ary hisintona lesona izay entina ihany koa vatsy ho antsika eo amin'ny fiainana. Raisitsika ny eo amin'ny 15 dia iarahantsika mamaky izany any anaran'i Jesosy manao hoe: Jehovah ny fahazavako sy famonjenahy, iza no atahorako. Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angofitako. Amen. Toy an'le tamin'le 10 minitra teo ry havana, le eo amin'ny hoe Jehovah ny fiarovana mafy ho ahy, amin'ny nouvelle Bible Fjkm izy dia nataony hoe forteresse. Ny olona manana fiarovana mafy na hoe forteresse dia misy zavatra arovana ao anatin'iny, ary ao anatin'iny ihany mety olona maro io zavatra sarobidy mety hoe village anankiray mihitsy mety royaume anankiray mihitsy no arovany amin'iny forteresse anankiray iny. Iarovana amin'inona? Iarovana amin'ny fahavalo izay mety ho avy. Fa zao nefa ny mahagaga, mpanjaka Davidy eto izay miteny manana ny tanjany izany miaramila ny Davidy izany, manana ny lazany izany, ary nanana ihany koa izy ny hoe manda mafy. Ninona izay mety hoe nizaniza izay mety hanafika azy dia azo natokisany ireo. Fa taizany nametrahany Davida mpanjaka ny fitokisany, taizany nametrahany Davida mpanjaka ho fiarovana mafy ho an'ny ainy sy ho an'ny mponiny tao amin'ny Jehovah Andriamanitra ry havana. Todika amintsika ihany koa ry havana izay fantaniana izay. Miatrika fiainana mety hoe sarosarotra ianao, mety efa nametraka paikady maromaro ianao hiatrehana an'ireny. Fandehantsika hanao tahaka ny Davidy. Mety manana fiarovana mafy isika, mety manana izay mety rehetra ilaintsika hiadivana sy hiatrehana ny fahavalo. Fandeha ataontsika mihoatra lavitra an'ireny ny fahatokiana ao amin'Andriamanitra. Atao forteresse eo amin'ny fiainanao, atao fiarovana mafy eo amin'ny fiainanao. Izany tompo Andriamanitra izany ry havana. Ilay tompo Andriamanitra io, ilay manda, ilay ampinga, tsy mety hirodana mihitsy eo. Ao ianao ny anana fiadanana tanteraka, ka na inona ry havana izay mety fahavalo mihatra eo, ho jerenao fotsiny izany. Satria nahoana? Ilay Andriamanitra tompo ny tompo, ilay Andriamanitra mahery indrindra, izany no fiarovana mafy anao. Ary izay ihany koa ny sarihan'ny soratra masina antsika hoe andeha atoky an'ilay tompo Andriamanitra isika. Tsy ataontsika ho fahazarana fotsiny ihany, ilay tompo Andriamanitra tompoko sy mpamonjy ahy ianao, fa hiainana izany ry havana. Andeha tena hiainana mihitsy io no ilay tena mpamonjy ahy. Ka na misy zavatra andeha hiahatra amiko voalohany, dia inona ny réflexe, inona ny fihetsika voajanahary? Mitady an'Andriamanitra, mitady ilay fiarovana mafy. Andeha ataontsika ho fiainana, izay ilay hoe second nature antsika ny, dia ataontsika fahazarana mihitsy hoe rehefa misy zavatra eo amin'ny fiainana, Jehovah Andriamanitra natao fiarovana mafy voalohany indrindra. Dia ny manaraka an'izay ry havana, ahoana ary nanahana ny mpanjaka Davidy an'izany hoe fahatokiana lalina, hoe ty Andriamanitra ty dia afaka ataoko fiarovana mafy ho an'ny aiko. Dia ao amin'ny 14 no ahitantsika an'izay. Dia rahantsika mamaky indray amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zavatra iray aloha no nangatahako tamin'i Jehovah, izany no tadiaviko, dia nitoetraotra an'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavana sy mandinika ny tempolony. Amen. Manoloana ny fahavalony izay azavainy tsara ao 2:7, fa ndeha hoe tady hinana ny nofony mihitsy andre. Olona tena hoe mitsiriritra ny ain'ilay mpanjaka mihitsy, dia inona ny fangatahana? Désir ardent ozy ilay mpanompon'Andriamanitra teto,
inona ny fangatahana zavatra hoe iriny voalohany indrindra. Izy tsy nangataka hoe poteo ireo fahavalika ireo. Izy tsy nangataka hoe ataovy tafavoaka mpandresy aho. Fa inona nangatahany le mpanjaka Davidy ity? Ny zavatra iray aloha nangatahako tamin'i Jehovah. Izany no tadiaviko dia nitoetra eo an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako. Somary miady kely tsika eo manazava hoe ahoana moa zany sary tena tenenin'ny mpanjaka Davidy zany. Tamin'ny andro izay nanaovany Davidy tamin'io mbola tsy nitsangana ny tempolon'Andriamanitra. Solomona mpanjaka izay zanan'ny Davida mpanjaka no nanangana ny tempolo, kanefa anony izy ny te hitoetra. Sary io ry havana, sary teny izay tiana nanambara hoe ilay hitoetra eo akaikin'i Jehovah Andriamanitra ny tena tadiaviko. Satria nahoana ao ilay misy fifandraisana akaiky. Dia mahatsiaro raha mitompo maso aty amin'ny testamenta vaovao isika, dia mahatsiaro ny tantaran'i Maria sy Marta. Izy ny safidy ilay anjara tsara, Maria. Fa rehefa eo anatrehan'i Jehovah izy, eo anatrehan'Andriamanitra izy, dia migoaka ilay fahatsaran'Andriamanitra. Ry havana malala ho amin'ny tompo, fahamarinana faharoa dia hoe maniry ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Maniry ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, tahaka nataon'ny Davida mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Afaka nangataka izy levono ireo fahavalika ireo. Afaka nangataka izy mameo miaramila maro be aho entika andrisena an'ireo. Fa mifatany Davida anie fa mety ho resy ireo fahavalo ireo, fa ny raha olana tsy ho tapitra ireo, fa eo voavany olana manaraka ilay dia misy karazana olana hafa. Fa ilay zavatra naharitra mandrakizay nangatany dia ilay hitoetra eo anilan'ny tompo mandrakariva. Dia tsika ry havana hisafidy izay anjara tsara izay tahaka ny Davida sy tahaka ny Maria tamin'izany fotoana izany. Satria efa eo anatrehan'ny tompo Andriamanitra dia mamafy ny teniny izy, ary ny teniny dia fahazavana ho antsika io. Ary izay no nahatonga ny Davida mpanjaka ery any andiny voalohany, Jehovah ny fahazavako sy famonjenahy. Tandindinin'ny loza dia tahaka ny ohatrany hoe nirakitra tamin'ny aizina. Misy aizina nanarina ny fiainana, fa ilay tenin'Andriamanitra iny fanilo ny fiainana iny. Angen'ny tompo voalohany aloha mampitony ilay fo mitebiteby. Anahoana izao hoe ahoana ireo fahavalo ireo tompo, ataoko ahoana io tompo, ataoko ahoana io. Fa ilay tenin'Andriamanitra iny mampitony ny fonao. Fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa ao anatiny iny dia fanilo ny tongotsika iny hoe aty lalana ivoahanao anatin'io kizy io, aty lalana. Ka inona ny dikany ry havana ao anatin'izay mety hoe tandinton-doza, fa fahavalo manantanina antsika, mahaiza miaino ny tenin'Andriamanitra. Maniry ny fanetrehan'ny tompo, fa efa manatrika anao ny tompo dia mahaiza miaino ny feoan'ny tompo. Dia mety antantsika ry havana hoe nga moa zany ny tompo Andriamanitra zany tsy manatrika mandrakariva amin'ny fiainantsika. Marina izany ry havana, manatrika ny mandrakariva amin'ny fiainantsika izy. Fa io vavaka izay nataon'ny Davida ao anaty salamy io dia vavaka ho an'ny tenany iny tena marina. Zavatra iray nangatahako izy dia nitoetra mandrakariva ao an-tranon'i Jehovah. Vavaka mivavao an'ny tenanao tahaka izany ry havana hoe mameo fo tompo, mameo fo mba tahitsoro eo anilanao mandrakariva. Fa ny fontsika ry havana dia ny akamarony dia tena lavitra n'Andriamanitra foana. Fa ndoantsika ngataka fo amin'Andriamanitra hoe tompo ampianaro mba ahianatina anao mandrakariva. Fa ho tanterahan'ny tompo aminao zany, ary azo tsirony ianao rehefa tanterahanao zany. Azo tsiro ianao hoe ve tahaka izany goka zany hoe tsiro miaraka amin'Andriamanitra izany. Ve tahaka izany hoe fiadanam-po rehefa omban'Andriamanitra zany. Fa natahaka ny ahoana izay fahavalo manantanina ahy dia azon'ny tompo ao anatin'ny inona fiadanana tanteraka.
ao anatin'io tenin'ny davida ihany koa ry havana dia izao ny teny hoe dia nitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako. Nangatahany davida eto dia tsy hoe rehefa misy fahavalo ihany dia hoe tompo Andriamanitra avelao mba hiery ao ambanin'ny elatra ao, fa niriny teo ahoana mandrihitry ny andro rehetra iainana. Andehantsika ry havana aka toe-po tahaka an'izany ihany koa, tsy rehefa hoe misy fahavalo, tsy rehefa hoe misy zavatra mandondona, tsy rehefa misy zavatra manery vo tompo Andriamanitra ho aiza ianao arovy aho, fa ndeha aseho antsika nomboka izao hoe tsy voatery rehefa misy loza ihany avy mitady an'Andriamanitra, fa mahay manakaiky an'Andriamanitra na minora tahaka na ahoana, na minora tahaka na ahoana. Andeha ataontsika fanamby eo amin'ny fiainana ry havana, aseho antsika amin'ny tompo Andriamanitra mihitsy, fa tsy hoe rehefa ilaina ihany izy fotadiavana, fa andehantsika anan'ilay fifandraisana manokana miaraka amin'Andriamanitra. Asa ihany koa an'ilay fahefana verintsika tany amin'ny Genesis 3:7 nanana izay fifandraisana manokana izay tsika tamin'ilay tompo Andriamanitra. Fa rehefa tafasaraka noho ny fahotana vitantsika isika dia mifampitady teo tsika sy Andriamanitra, fa tonga ny fotoana izay nidinany zanany latokana teto amin'ny sotontolo izao nanolotra ny aina mba hahafahantsika mifandray. Andeha tsy ataontsika verimaina ry havana ny raha lalanaritsaka i Jesosy Kristy, fa aroarantsika tanteraka izany hoe ahafahana indray miray amin'Andriamanitra. Andehantsika han'ilay fifandraisana manokana mba izay ny tadiavin'Andriamanitra amintsika, tsy rehefa misy hoe zavatra manery vao hitady an'ny tompo Andriamanitra, fa andehantsika hitady an'Andriamanitra sy hanao azy ho fiainantsika. Andeha hanao fietsika voajanahary amintsika eo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro hoe mitady an'Andriamanitra. Raha fitian'izay ry havana dia ataovy fiarovana mafy ho anao ny tompo Andriamanitra, fa afaka miaro anao izy, ananany izany fahefana izany, tompony tompo izy, mpanjakany mpanjaka izy ry havana ao amin'ny fahefana rehetra. Misy zavatra izay mety hoe trehantsika eritreretintsika fa lehibe eo amin'ny fiainana, bitika ihany izany trehan'ny tompo Andriamanitra, afaka miery ao aminy ianao. Fa manaraka an'izany dia maniry le fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, fa ny fanatrehan'Andriamanitra io hitondra fiadanana ho anao io ary hitsilo ny lalanao, hivoahanao anatin'izany hoe lalan-kizo izany. Fangatao amin'Andriamanitra hoe manome fo tompo, ahiaino anao, ahianatona anao, tsy amin'ny andro sarotra ihany fa amin'ny andro rehetra iainako. Ary io tsy eto an-tany ihany, fa rehefa haintsika mikolokolo fifandraisana io dia mitoekatra anan-danitra eo, tsy ho sahirana intsony ianao anan-danitra any. Dia ny amarana azy eo amin'ilay 9:5 dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa dia hisandratra ambonin'ny fahavaloko manodidina ny lohako, ka naritra fanaritra iompianao andainao, hira sy ankalazan'i Jehovah aho. Amen. Io ry havana tena hoe fahatokiana, tsy mbola niady akory izy fa fahatokiana hoe hisandratra eo anatrehan'ny fahavaloko ao ary andeha hanaritra fanahy-pisaorana sahady aho, satria efa navotan'Andriamanitra. Andehantsika na finoana tahaka izany ry havana, rehefa mangataka amin'Andriamanitra dia hinoana fa toy ny efa nahazo sahady. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, fa ho antsika kosa santeny izany. Amen.
Hivavakantsika ry havana. Isoronainao ny amin'ny teninao ry Tompo Andriamanitra fa mitony koa ny fonay ao anatin'izay mety azakazaka isan'andro izay lalovanay, manoloana izay fahavalo izay mitady andramatra anay, eny mifofony ny aina misy aza ry Tompo, fa afaka mihery eo aminao izay Tompo, ary fikerinay ianao, asominay ianao, aza mamandao anay Tompo, fa ianao nataonay fiarovana mafy eo amin'ny fiainanay. Maniry dia maniry ihany koa izay ry Tompo Andriamanitra, mba hanatrehanao mandrakariva ny fiainanay. Maniry dia maniry izay ry Tompo Andriamanitra, mba hanana ilay fifandraisana manokana miaraka aminao, ao ny kokana iran'ny tsiro fa tsara ary tena mamy ny miaraka aminao Jesosy Kristy Tompo. Dia amin'izao foy izahay mamelany elikay ny amin'ireo lalana rehetra izay tsy araka ny sitraponao Tompo, ny amin'ny lalana rehetra izay tsy manana anay fihetsika reflexa hoe mitady anao, fa nanihetsika izay teo am-pelantananay izahay, ifonanay ny toetra izay tsy nahatsarovanay anao, nao ny fahalainana isan-karazany ihany koa, dia ifonanay ireny Tompo, dia mamindra-fo aminay ny rahan'i Jesosy Kristy izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijalinany, anateo anay ny tsy fahamarinana rehetra, amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ry havana malala, ho antsika izay naiky tokoa ny fahotantsika teo anandrehan'ny Tompo, ary ny bebaka marina tokoa hitsangana andreny teny somafala tolotry ny Tompo antsika ho famelana ny helintsika. Hoy ny Tompo satria ninoanatra ianao ka nanetritena teo anatrehako, izao efa niaino. Niaiko ny fahotanao ianao, dia mahatoky sy marina izao Andriamanitrao, ka mamela ny fahotanao sy manadio anao ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantsona anaranao aho, ianao. Ambara ny anaran'ny Tompo fa voavela ny elikareo noho ny anaran'ny Masina. Amen. Mitera ny anarany. Samatrani olona izay voavelany helony sy voasarona ny fahotany. Samatrani olona izay
Fitiavana ho antsika izay voavela heloka dia andeha ambarantsika baby maso ny finoantsika araka ny fanekam-pinoana laharana fahatelo izay manao hoe minan'Andriamanitra tsotoa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tombontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalina sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy vomaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny nanambara tamin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovana ny batisantsika. Fandresena izay enta mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Jesús,
hivavaka sika ry havana. Manambana anay isan'andro ny loza Andriamanitra ary mikasika ny ara-nofonay izany ny ara-tsaina koa fa indrindra ny ara-panahy. Misaotra anao no ny teny mpanao salamo manentana anay io mipeo aminy fa fiarovana mafy ho anay ianao Andriamanitra manoloana ny loza. Misaotra anao koa no ny hafahanay mbola mahatsiaro fa ny fanatrehanao ny fiainanay isan'andro toy ny ankonanao Andriamanitra no miteraka fiadanana eo amin'ny fiainanay ary dia ampianaro izahay mba tsy hitady anao anatin'ny fahatereny sy ny fahavoazana mety manjoanay fa hikatsaka anao isan'andro mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Misaotra Andriamanitra ny azonay mitodika aminao ka mametraka ny herinandro vaovao omenao eo am-pelantananao indray. Na inona ataonay dia aoka ho tanterahanay amin'ny fahamarinana izany hijoronay ho vavolombelonao ary ahatsapanay fa Andriamanitra tia ny olona rehetra ianao ary manakaiky izay mila vonjy aminao. Indreo ny marary eny amin'ny toeram-pitsaboana sy any atokantrano, indreo ny voafonjy, ireo enjeny lalàna mety hiatrika fitsarana koa azy, ary ao indrindra ireo manana olana samihafa, tompo fiarovana mafy ho azy ireny any ianao. Ao ny manamanjo atsiaro fa miatrika izany eo ambany tana maherinao izy ary onona satria tena fianakavianao Andriamanitra ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra efa nandresy ny fahafatesana tao amin'i Jesosy Kristy. Ao tompony firenenay izay tsy miafina aminao fa miatrika ady isan'andro no tsy fandriam-pahalemana no ny mosary mamangy ny ankamaroan'ny tokantrano eto amin'ity firenena ity. Tompo mpandresana izahay ary matoky indrindra fa ny finoana izay tananay mafy dia hiteraka fiadanam-po, fifaliana eo am-piatrehanay ireny ady sarotra ireny. Dia misaotra anao ny amin'ny teninao mampahafantatra ny fiangonana fa sabatra enti-manafika izany teny izany, mba tsy ho fiangonana mpiaro tena fotsiny izahay, tsy ho voakasiky ny asa matin'ny Satana, fa ho fiangonana sahisedra ny fahavalo ary aneo ny herinao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teninao manoloana azy ireny. Koa dia mivavaka ary izahay ho an'ny kristianina tsirairay avy mba anana ny fahavonona am-panahy ny filazantsara ny fihavanana ho isan'ny mpanafika fa tsy ho tafiny ka ho resin'ny Satana. Mivavaka izahay ho an'ireo tompona andraikitra indrindra isan'ambaratonga mba hahatonga azy ireny ho mpitaritafika mahomby mitafy ny fiadiana rehetra. Mivavaka izahay tompo ho an'ny sahan'ny homoneria manerana ny Fjkm mba ho eo ambany mason'izy ireny toy ny fijerinao Andriamanitra ny mila vonjy rehetra na eny an-dalambe na any amin'ireo toerana manokana ahitana ireo anjorom-bala. Mivavaka aminao izahay mba ahafahanay manome tanana izany asa lehibe fijoroana ho vavolombelonao izany amin'ny fomba rehetra. Dia ianao tompo atsiaro reto mpanomponao tsirairay avy amin'ny fahasoavanao amin'ny fotoana izay hialofany eo ambany ilatrao dia ho tsaroany fa tena fiarovana ianao amin'ny fotoana izay ahatserovany fanafiana mafy ka mety hampisalasala anatanjaka ny finoany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izay nasahaza ho anay ary mamelany eloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay.
aza mitondra anay amin'ny fakapana manafahana imiratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ira voalahatra mialohan'ny mitsodrano. Raisoa mba ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Indro tsy matorina rendrena ny mpiaro n'Israely. Jehova no mpiaro anao. Jehova ny fialofanao amin'ny ankavananao. Jehova iaranao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.